Efa miarabana rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne misy ihany ity androany dia ity loka ity no asehoko anareo zany hoe tena marimarina kokoa dia ny fomba fanaovana hello eye zany no ampianariko anareo androany dia raha liana renao dia ndao vetrany ary. Ok, efa vitako ny volomasoko dia tonga dia hiditra amin'ny masontsika aloha. Efa misy fond de teint tarefa aloha aloha hiditra amin'ny base masontsika dia ampiasa concealer koa. Concealer ampiasaiko dia ity avy amin'ny Maybelline ity ilay Master Contour. Naveriko fa tsy nandeha le micro. Ity Master Contour ity dia mazava ho azy ilay concealer ihany no ampiasaiko. Aka beauty blender mando ako efa mando izy ity dia ataoko soala amin'izao dia iny izy mando iny no ahosotro amin'ny masoko. Ok, dia vita izay dia mila asiana poudre eo ambonin'ilay concealer mba tsy hetsiketsiky na ho madisadisa mirakidraikitra mba tsy rakidraikitra ilay dia tsy voatery ho loose powder ilay izy fa afaka atao powder compact ihany koa na pressed powder. Ity loko ity fotsiny no andeha ho alaiko avy amin'ity palette Morphe ity. Ampiasa an'ity brosy ity fotsiny koa satria moramora kokoa ny fampiasana anazy eo ambonin'ny masoko. Dia ilay poudre teo no ampiasaiko. 9C no anaran'ilay palette Morphe. Matetika ny olona tsy tia manisy poudre misy loko ambonin'ilay maso satria manova an'ilay lokon'ny manjamaso sy atao amboniny eo fa tsy mampanina an'ala izy satria tsy mampiova anazy firy iny fa iny raha manampy an'ilay ody masoko mba hitovy ny lokony. Ok, dia araka ny hitanareo eo amin'ny lohateny dia ny fianarana ny tony atao hoe hello eye tony no ianarantsika androany. Ity sary avy amin'ny Pinterest ity no andeha ho alaiko atao hoe inspiration zany ho amin'ny fampianarana androany. Dia tony mahazatra aloha mazava ho azy niny nataonao dia mila loko foana ianao ho ambany volomaso aloha voalohany indrindra. Dia ity 24 karat gold ity avy amin'ny ENS Cosmetics ity no ampiasaiko. Dia ity loko ity izany hoe splurge. I splurge no ataoko ambany volomaso. No, prenup ilay izy ka. Avy aty zany. I prenup, that's weird. Prenup no ampiasaiko ety amin'ny ambany volomasoko. Dia brosy fisaka fotsiny no ilaina. Ity brosy fisakako ity avy amin'ny Morphe. Vita dia hiditra amin'ny lokony transition isika. Dia ity Juvia's Palette Masquerade Mini ity no ampiasaiko. Dia ataontsika malefadevoka aloha ny lokony transition voalohany izay ampiasantsika. Hiditra amin'ny Burkina aloha tsika. Izany hoe ity loko iray ity Burkina. Io aloha ny hidirantsika voalohany alaina kely fotsiny dia asorina ny excès. Ity brosy ity avy amin'ny Wish. Dia tsy eto amin'ilay creux fa eo ambonin'ny creux no asiana ny lokon'ny transition. Dia hita amin'ny sary io fa midina avy aty anatiny be aty mihitsy ilay izy. Dia izay zany no ataontsika. Tsy voatery manindry be fa aty amin'ny sisiny aty ny tanana.
satria ny lokony transition tsy voatery ho hita be sady tia mbola ampiana loko hafa le izy avy eo. Izao mitovy foana ny maso anankiroa zay ny ilaina le fitaratra akaiky. Ok, ilay loko izay nataoko teo zany natao hoe blending color, zany hoe loko zay loko ataoko eo amboniny eo dia afaka afaka afangaroko bebe kokoa na afaka atakosoko bebe kokoa zany satria ilay loko io malefaka. Mbola lokon'ny transition ihany no andeha ho alaitsika dia ampiasa ny zolotsika. Zolo ity loko ity dia ampiasa ny zolotsika eo ambon'ilay loko izay natao teo. Ity borosy ampiasaiko ity avy amin'ny Wish, somary misipirana kely ohatr'izao ilay izy. Itanareo fa somary lasa manao lokom-boasary ilay izy izao. Izay ny tena loko tediavintsika. Fa ilay loko teo zany mitondra an'ilay izy hivoaka fotsiny Sala amizay. Dia le tanana ety ampovoany dia amizay misy précision tsara. Iny le misy misopirana iny mihitsy no ilaina. Atao an'ilay ohatr'izay. Hitanareo zay? Ny borosy zay ampiasany eo amin'ny creux dia tena ilaina borosy misy précision ohatran'izao. Ty anako ty zao fa ny Morphe na ny Japon ary ianao dia Morphe foana ny anarany, na ny Inde ary ianao dia Morphe foana ny anarany. Indrindra moa fa aty Amerika dia Morphe ny anarany. Ok, dia hiditra amin'ilay loko ny creux antsika satria hitantsika le sary teo somary matevitevina, somary marevadrevaka ihany ny loko ampiasain'ilay olona dia ada zany no andeha ampiasaintsika amin'ny lokony creux, ada. Ok, dia maka précision tsara. Sorana exe dia ampiakarina somary ampiakarina ohatr'izao ny volomaso, zay ny ahitana an'ilay creux iny. Ok, hitanao ohatr'izao ohatra dia tsy hita tsara izy fa miakatra ohatr'izao ny volomasonao dia iny ilay creux. Yes, somary miakatra koa amin'izay le loko fa zay no ilaina. Tsy dia asiako loko be intsony aty anatiny fa eto fotsiny. Hitanareo amin'izao ampitomboako tsikelikely ilay loko. Izay ambony kely amin'ilay borosy fotsiny no entiko aty amin'ny sisiny. Ity anatiny ity zany fa ity ny tena asiako loko betsaka indrindra. Azonao atao ihany koa ny manao boribory sala amin'izao fa saingy tsy à l'aise le maso. Hitako amin'ity loko ty hitako amin'ity sary ty mbola mampiasa zavatra matroka bebe kokoa no le teo izy. Bon, loko mainty zany no andeha ampiasaintsika fa tena ataontsika kely dia kely. Iova borositsika, borosy ampiasaintsika avy amin'ny Crown Blending Fluff Brush. Dia borosy somary fisapisaka ohatr'izao zany no ilaitsika dia atao tsikelikely. Tena eo amin'ilay creux fotsiny no asiana an'ilay loko. Dia ampidirintsika eto amin'izay. Misy maintimainty ilay sary eo.
ke de maka borosy madio fotsiny ako a de fafana le amin'ny sisany. Ok, zao aloha zany a no vitantsika de ataotsika amin'izay a lay Hello, zany hoe raha mbola tsy fantatrao zany a hatreto de le Hello Eye zany a lay eto ampovoany a no loko hafa arak'ilay sary nasehoko anareo teo. Misy be dia be ny teknika fanaovana ny Hello Eye a, fa ity anankiray amin'ny sary ity a somary misy katikrisy kely ihany le izy de bon zay zany no ataotsika androany. Tena mila borosy fisaka sady madio zany ianao de faharoa concealer ny ilainao ihany koa. Le concealer teo ihany ilaiko satria nampiasaiko satria moramora kokoa. De fisaka borosy fisaka ohatr'izao a fa amin'ny Morphe no ampiasaiko. Ataoko eto fotsiny aloha le izy a de mijery miakatra de any zany a ano atao. Ok, tsy tokony asiako maso roa mais bon. De rehefa hita amin'izay aloha ny repère hoe any no tokony atao anazy a de any no atomboka ilay Hello. Miadana tsara mihitsy ianao eto fa tsy mila mikoropadropaka. Ok, eto ampovoany eto fotsiny zany tena ilaina fa any amin'ny sisiny eny amboariko rehefa avy eo. De sahala amin'izay koa ny maso ilany. Ok, vita zay a de miditra amin'ilay lokontsika. Ity loko amin'ilay sary ity somary manompo mavo le volo lay lokom-bolamena fa ny anako a ity mihitsiny a no andeha ampiasaiko. Ity a Pretty Please avy amin'ilay palette ANC Cosmetics 24 karat gold. De amin'ny tanako aloha no asiako anazy eo amin'ny lid. Wow. De le borosy teo ihany no alaiko anaovako an'ilay précision eo amin'ilay katikrisy de alaiko le loko sahala amin'izao kely fotsiny alaiko de bekariko. Raha verina mijery an'ilay saritsika de hita hoe eyeliner no ampiasain'ilay olona eto. Za tsy manana eyeliner fa ngamba asiako ambany, asiako somary mavomavo eto amin'ny sisiny indrindra eto amin'ilay katikrisy eto jerevako raha mivoaka. Bankroll no ampiasaiko avy amin'ity palette ity. Bankroll ity. Kely amin'ilay maintimainty fotsiny a. Ity
le brush ity no ampiasaiko fa mamoakako an'le maintimainty eo amboniny fotsiny naovako an'le précision zany io a mato azy le caméra efa vitavitako ihany a ny masoko a nampidiniko fotsiny a le loko napetraka taty a nampidiniko taty ambany a mba hitovitovy kokoa le izy efa vita moa zany Hello Eye izay ny tena zava-dehibe a izay ny tena tiako nampianarina anareo fa ny ankoatr'izay a efa fatao isan'andro de anao eyeliner de anao highlightina ny eto amin'ny sisiny maso de anao mascara sisa ny eyeliner ampiasaiko ty infallible avy amin'ny L'Oréal ity black na noir mandreraka amin'ity eyeliner ty tsy maintsy hafanana le izy vao mivoaka le lokony Miditra amin'ny eyeliner ambony ndraitsika de ity Fenty Beauty ity no ampiasaiko fly liner ny anarany tsy asiana wing androany fa zay fotsiny de anao mascara MAC A77 fotsiny soratra eto tsy maintsy niova caméra de somary maizimaizina le izy velako tsiny mbola tsy haiko tsara mampiasa le caméra teo fa zao no vita ilay look de anisy lokomena sisa eo any lokomena ity pink chocolate avy amin'ny Ulta Beauty ity no ampiasaiko elako tsiny fa tena vonjovonjo maika be ity look ity fa enganeka de nianatra kely anareo na de zany arany izao lay look farany ataoko amin'ny description ao ihany ireo zavatra rehetra izay nampiasaiko indrindra fa mitarehako satria tsy nataoko tamin'ny vidéo izany fa mitsirobetsika anareo rehetra nijery aza tianao ny miresadresaka amiko any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any rehefa tsy atao amin'ny YouTube de any zay fa de aza tiany misy abonné de aminaraka indray veloma daholo